Mandalo eto Madagasikara ny kardinal Fridolin Ambogo arseveka ny Kinshasa lehibe ny fivondronam-ben'ny eveka aty amin'ny kontinanta afrikana. Efa niona tamin'ireo eveka sy tompon'andraikitra ambony tao amin'ny fiangonana katolika eto Madagasikara izy ny sabotsy sy lahady teo. Niona tamin'ny filohan'ny repoblika Andrajoelina ihany koa izy ho malalatsinainy teny Ambohitsiroitra. Niaraka tamin'izany ny kardinal Désiré Tsarahazana izay sady arseveka ny Toamasina sy ny monseigneur Fabien Raharlamboniaina filohan'ny fivoriam-ben'ny eveka eto Madagasikara. Taona nanamafisana ny fiara-miasa amin'ny Eglizy Katolika eto Madagasikara ny fionana raha ny nampitain'ny Andrajoelina. Amin'ny 27 Novambra izao no hanao ny fivoriana azon'ny be sy ny maro hatrehina, andiniana sy andanina ny volavolan-dalàna mifehy fandaniam-bola-panjakana. 24 ireo solo-mavambahoaka nolanin'ireo député nandritra ny fivoriana azon'ny be sy ny maro natrehana ny fandaharam-potoanan'ny antenimieram-pirenena nandritra ny 12 andro manaraka. Isy ny fionan'ireo solo-mavambahoaka amin'ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola Rindra Rabariny Rinarson amin'ny alatsinainy avy izao anazavana ny antsipiria ny volavolan'ny teti-bola alohan'ny rosona amin'ny asam-bomiera. Madagasikara no voasafidy hampiatrano ny Youth Connect andian'ny fahavalo izay atao ny taona 2024 raha nivoalaza ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Ny Youth Connect moa dia hetsika kontinentaly natao ihaonan'ireo tanora mpitarika mpamorona ary mpanapa-kevitra avy amin'ny lavivalin'ny Afrika mba hifanakalo-hevitra, hifampahery ary hanangana ny hoavin'ny kantinanta. Tany Kigali, Rwanda moa no natao ny valo hatramin'ny 10 Novambra teo ny andian'ny fahafito tamin'ity hetsika ity izay nandraisan'ny Madagasikara anjara. Ny alarobia 13 Novambra izao no fepitaona farany nomen'ny Prime Ministre Christian Tsay hamoahana ireo fitaovana ampiasaina amin'ny famokarana herinaratra mandeha amin'ny herin'ny masoandro sy ny milina famokarana herinaratra mandeha amin'ny solika mavesatra. Nidina tany an-toerana ny tenany niaraka tamin'ny mpikambana maromaro. Eo anivon'ny governemanta nijery ny antony mbola tsy nahatafavoaka ireto entana ireto. Omaly ihany dia efa nanomboka namoaka ireto fitaovana ireto amin'ny tompon'andraikitra voakasika izany. Raha ny vaovao nampitainy teo anivon'ny Brown Prime Ministre. Ny volana aprily lasa teo no efa noraisina tamin'ny fomba makotrokotroka tao amin'ny seranatsambo Toamasina ireo fitaovana izay entina mametraka ilay parka solaire 10 megawatts ireo. Ivantana ao amin'ny fahitalavim-pianjakana ao amin'ny TVM avokoa ireo lalao roa farany izay ataon'ny Madagasikara ary fifanitsanana amin'ny fiadinan'ny amboaran'ny Afrika 2024. Ny 14 Novambra izao atsy Pretoria no tontosaina ny lalao ifanandrinana amin'ny Tunisia raha toka 17 Novambra no ifandona amin'ny Comore Madagasikara no ny tsy fisian'ny kianja nahazo fankatoavana avy amin'ny Confédération Africaine ny baolina kitra dia tontosaina any Maroc ity lalao ity. Efa any Afrika Atsimo avokoa ireo mpilalao izay vao antso ankoatran'ny Arnaud Randrianantenaina sy Tierno Milimono izay andrasana rahampitso alarobia ny fahatongavany.